Ny fianakaviambe ny fanainy voninahitra de manangana tanora anana tokatrano. Tanora tsy miteraterapona. Tanora tsy lavo ny adalana, tsy mivary lavo amin'ny toka. Tsy le tanora any ampianarany reny de bevoka de mijanona mianatra. Fa manangana tanora anana tokatrano hiditra ao anatina mariage. Izany dia tranga rehefa manaika ny fanabeazany ao anatin'ny fiangonana ny tanora. Manasa tsika tanora mandritra ny volana Desambra ity ho avy hanompo an Jesosy mba anananao tokatrano mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra indray andro raha hiditra ao anatin'ny tokatrano ianao. Fa azonao tao tsara ny manana tokatrano miaraka amin'ny Jesosy atao mariage. Be dia be ny lavo ny adalana, be dia be ny tsy tafita amin'ny fianarany satria mahery vaika ny filana eto amin'izao tontolo izao. Andao hiaraka amin'ny Jesosy ho anao tanora manomboka lavina fitsangajangana, varlavo amina adalana, variana amin'ny Facebook 24 heures sur 24. Andao anantona an Jesosy fa afaka nianana tokatrano mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra atao mariage. Tsofina raona ny ampiangonana ianao indray andro. Tahina Andriamanitra. Misy tanora anankiroa ny fanambady tao Tananarivo no beazina tao amin'ny fivavahana, beazina tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, nanana ny anjarany izy ireo, onja sy anjara. Ndonge eto Ambatomaro zao fokotany anankiray aty Tananarivo nanamasina ny tokatranony onja sy anjara. Tanora ny fankatia eto amin'ny fiangonana fanainy voninahitra eto Tananarivo. Tanora maro ankehitriny no tsy tafiditra amin'ny tokatrano fa milalao fitiavana eny amin'ny fiainana andavanandro eny de bevoka de miteraka de tsy mifampakavady akory fa rehefa tena hoe miankina amin'Andriamanitra ianao tsy very anjara ianao. Ho anareo manana ny atao hoe tsato-panambadiana. Efa nazo azo taona ianao tovavy, efa lasa daholo ny namanao tafakatra amin'ny tokatrano fa ianao mbola tsy tafakatra amin'izany atao hoe tokatrano, mila manantona an Jesosy ianao ary mila vahana mivavaka fanafahana. Ho anao tanora efa mila lao vehivavy ny asanao, tanora zazalahy fa tsy mieritreritra ny hoe aka vady andao hanompo an Jesosy vahana ihany koa ny fatorana mamatitra anao amin'ny ditra fa afaka ny anana anjara tokatrano avy amin'ny Jesosy ianao. Manao fifaliana reo vady amin'izao. Faly be mihitsy izay ary misaotra ny tompo fa tanteraka somatsara ny fanambadiana androany. Inona ny hafatra ho an'ny tanora zany? Ho antsika tanora zany azavariana amin'ny lalao fitiavana izao tontolo izao fa aleo atolotra an'Andriamanitra foana ny fiainam-pitiavanao dia mirosoa hatrany ao anatin'ny fivavahana sy ny fanambadiana fa izany no ankasitrahan'Andriamanitra. Zay moa ny hafatrafatra avy amin'izy mivady kely dia hotahin'Andriamanitra tsika tanora eto Mahajanga isa embouteillage na mariage amin'ny taona 2019 ity ary misy tanora maro tafiditra ao anatin'izay tokatrano zay amin'ny anaran'i Jesosy. Tahin'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Satria amin'ny anaran'i Jesosy. Arary izy teo tato zany sa tsy narary? Narary mihitsy zany alatanetana. Sapao izy amin'izao. Fa tsy hitako narary anazy. Tsy hita anazy eo. Sapao tsara. Taovy mafy be. Fa tsy hita tsony le hita. Nefa narary ianao teo. Narary zate. Tsy afaka nanao ohatrany ao. Alefaso amin'izay ohatrany ao. Nanomboka vily izy ny narary. Tamin'ny herinandroany. Efa herinandro zay. Misy zavatra mandehandeha ao. Fa tsy heninao tsony izy zao. Iza ny nanao an'izany? Iza ny nanao an'izany? Iza ny nanao an'izany? Be dia be ny fijoroana vavolombelona efa nasehona hita aminao aretina sitrana tsy mananjanaka mitoejaza afa-jaza tsy miverina tsony zany zavatra izany trosa afaka le androany ray dia tanorana azy tokatrano. Manome fotoananao zay sabotsy amin'ny fitsasany maraina Maison de la Culture. Alahady amin'ny valo maraina fiangonana fanainy voninahitra ny tany Masaja. 20 metatra mialo amin'ny bazary lalana miditra tsara rano. Alarobia amin'ny 20 dia antany Masaja ihany koa. Ho tahin'ny tompo ianao
aneo ny voninany aminao Jesosy azavela isy antony anakanao tsy ho avy fiainana vaovao no entina miditra amin'ny taona vaovao tahin'Andriamanitra.